Isan'ny hetsika nisongadina ihany koa moa tao anatin'ny faraparany herinandro iny ny hetsika Serenissime, ny fikojakojana ny endrika amam-bika, ny hatsaran-tarehy sy ny fahasalamana no nibahatoerana nandritra n'izay hetsika Serenissime izay notanterahana tetsy amin'ny Carlton izay ny zoma sy ny sabotsy lasa teo. Ny vita malagasy moa dia isan'ny nasongadiny mpandray anjara ka nanasongadina an'izay indrindra ny haingohaingo ny antitra iray amin'ireo mpandray anjara. Izay atao amin'ny haingon'ny antitra zany a dia malagasy mokonay taovolo malagasy dia manao akanjo malagasy vita amin'ny landy dia ny hatsarana malagasy zany no tena hoe safidina fampisehoana izao. Tena mahasarika mihitsy izy satria ohatran'ny hoe miverina maneho malagasy zany kabeazan'olona koa amin'izao ohatran'ny hoe misy amin'ny an-dranomasina karakana mariazy izy ohatra dia taimina mombana malagasy dia maneho tongotra momban'izay ao haingo. Misy qualité isan-karazany nefany tsy hoe ratsy fa samy manana ny vidiny.